Fanabeazana kosa vinavinaina ivoaka ny farany herinandro avy zao farafatarany valin'ny fanadinam-panjakana BEPC izay vao avy nitanterahana farany teo ho an'ny farapedidim-pampianarana Antananarivo renivohitra miankina betsaka amin'ny afainganam-piasan'ireo transcripteur mampiditra noty anaty solosaina ny fivalian' izany araka ity tato-baovao ity. Miisa 720% ireo transcripteur anaty teknisiana Matsony ampiditra ny noty ny mpiadana tamin'ny BEPC anatin'ny solosaina. Eto ny INFP Mamasina izay ivitoerana tokana anaovana izany ho an'ny fiarapadidi fampianarana Antananarivo andrenivohitra. Androany zao amin'ny BEPC dia manomboka midingana transcription izany hoe fansikana ny noty ao anaty machine. Efitrivierina farafaran'ny herinandro ny fivoahana arakaraka ny vitesin'ny mpanao transcripteur. Isan'ilay transcription zany dia mandika an'ilay ao anaty noty ao anatin'ny ordinateur zareo dia avy eo dia mitraité anomalie izany hoe mivoatena aloha ilay noty machine anankiroa indraindray misy tsy mitovy dia tsy maintsy amboarina izay. Dia avy eo note zéro koa note jerena hoe zéro marina ve ny note sa tsy voadika dia ny accent koa ohatr'izay. Raha ny fandaminana moa dia olona 5 miara-miasa amin'ny solosaina roa ka ny roa no manao ny saisie, ny iray kosa mpamaky noty ary ny roa mpanao fanamariana. Miankina ny hafainganana ireo transcripteur no amaritana ny fotoana anaovana ny délibération sy ny amoahana ny voka-panadinana BEPC ho an'ny fiarapadidi fampianarana Antananarivo renivohitra.